Resy lahatra ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny antoko TGV sy ny filohan'ny departemanta isaky ny distrika fa indrindra ny mpikambana rehetra ao amin'ny fatridiana amin'ny asa fampandrosoana izay ataon'ny filoha mpanorona izay filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao tsy misy ny distrika adino satria samy ahitana foto-drafitr'asa avokoa ireo distrika rehetra ao anatin'ny faritra diana. Fanady adino. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mandalo fahasahiranana avokoa ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao fa hita manao ezaka ny fitondram-panjakana ary tsy miraviravy tanana amin'ny fampandrosoana izay atao ary porofo hita maso ny fahitandreo foto-drafitr'asa izay manamarika fandrosoana hoy ny fanambarany ny TGV Diana. Noho ny fahitan'izany dia nangataka ny firotsahan'ny filoha mpanorona ny antoko amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 avy izao izy ireo mba entina hanohizana ny asa izay efa natao sy hanatrarana ny tanjo. Ni bureau rehetrarehetra ny départ Ambilobe, Ambanza, Diego 1, Diego 2 Nosibe dia mitondra ny tenin'ny vahoaka izay fihezindreo amin'ny région Diana dia mbola mangataka anao filoham-panorona ny antoko TGV ny irotsanao ho fidiana amin'ny fotoana mamety azy fa mbola vonina anoananao ny TGV aty amin'ny nord de Madagascar tsy vakivolo. Kongresiny paritra Diana dia feny resadresaka teo mifangatana fa indrindrandrindra natao ny bureau politique ny bureau du départ dimy district dimy aty amin'ny région Diana dia feny manona ny filohan'ny repoblika, ny filoha Rajoelina, ny filoha mpanorona ny antoko dia mbola mangataka ny aty amin'ny région Diana ny mba irotsanao ho fidiana amin'ny fotoana mamety azy. Ny bureau rehetrarehetra ny départ Ambilobe, Ambanza, Diego 1, Diego 2 Nosibe dia mitondra ny tenin'ny vahoaka izay fihezindreo amin'ny région Diana dia mbola mangataka anao filoham-panorona ny antoko TGV ny irotsanao ho fidiana amin'ny fotoana mamety azy fa mbola vonina anoananao ny TGV aty amin'ny nord de Madagascar tsy vakivolo. Mankasitraka antsika jiany. Fotoana nanaovan'ireo filohan'ny departemanta tatra ny asa vitan'izy ireo sy ny fametrahana ny vina otratrarina ihany koa ity kongresy paritra ity. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nanomezana ny toromarika izay entina namafisana ny fiainana eo anivon'ny antoko raha nambara ny sekretera nasionaly eo anivon'ny faritany Natsiranana.